Manasongadina ny fahasalamana nankalazaina manerana nosy ny andraisam-pirenena amin'ny ady atao amin'ny fianaka ny drépanocytose tamin'ity taona ity dia tao manakara no nisafidin'ny LCDMF nankalazana izany andraisam-pirenena izany tamin'ny alarobia lasa teo. Nosafidina manokana ny tanànan'ny Manakara no ity tanàna ity ahitana tana drépanocytaire ambony dia ambony eto Madagasikara. Ny fiaramiasa moa dia irarin ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka hatrany hatrany. Tsisy ilaza fa hoe mavita tena irery fa tsy maintsy ao anatin'ny fifanomezan-tanana no ahafahana manatanteraka ny asa. Ka entona dia isaorako manokana ny LCDM izay nanao ny ainy tsy toy zavatra ny salahy nanatanteraka ny asa rehetra raha mikasika ny fanentanana amin'ny ady atao amin'izany aretina drépanocytose izany. Izany ihany koa no nahitantsika ny fiara-miasa niaraka tamin'ny Principauté de Monaco, Ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka ary ny LCDM izay fifanarahana vita soni ka natonga an'izao ivotoerana nentina andraisana an-tanana ny aretina drépanocytose eto Manakara izao. Aretina tsy mifindra izy io fa nefa aretina manaranaka. Na misy karazany roa ara izay ataontsika hoe misy ny anankiray izay atao hoe hétérozygote, izany hoe misy tsy mokaretina ao anatin'ny ain'le olona fa nefa olona toy isika rehetra izy tsy marary fa salama tsara. Ao koa ireo izay tena marary izay ataontsika hoe homozygote izay tena mitondra ny aretina ary marary dia marary, ka izay no antony nandraisantsika nyity lahateny napetraky ny OMS izay iadina amin'ny aretina drépanocytose tsy misy afa-tsy ny fitiliana sy ny fisorohana no ahafahantsika manena an'izany aretina zany eto amin'ny firenentsika.